Dia faly miarabantsika rehetra tonga eto amin'izao toerana izao indray. Dia faly miarahaba ihany koa ny rehetra izay manaraka antsika en ligne amin'izao ora izao dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy indray. Dia misaotra ny tompo isika ry havana fa mbola nomeny andro vaovao indray androany. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany misaotra an'Andriamanitra isika ny mbola ny amin'ny famondrapony amintsika isan'andro isan'andro. Dia misaotra an'Andriamanitra koa isika mbola afaka hiara idera indray an'Andriamanitra isika. Nisy fotoana elaela kely isika somary mbola nandamina kely dia izao efa verina eto indray isika dia voninahitra ho an'Andriamanitra izany. Dia hangataka ny fanahy masintsika handray ny toerana rehetra ao anaty fotsika sy fanahintsika ao. Ny hira ataonay eto hira haintsika daholo dia manasa anareo izay hiara hira aminay asandrato ny feonao hideran'i Jesosy fa mendrika anazy izany. Dia afa toy ny fo amampanahinao ary izao fahavelomantsika izao dia hiderantsika an'i Jesosy koa ho voninahiny irery ihany. Ny fanahy masintsika amin'izao hira voalohany izao. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'âmes chanter ensemble Jésus est Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour
confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Midina fanay masino, midina fanay masina ameno anay averintsika ny refrain. Viens Esprit de Dieu. Viens, viens Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Misaotra fanahy masina, misaotra manaiky midiny eto amin'izao toerana izao, misaotra manatrika anay androany. Fa fantatray fa efa nialoha lalana anay teto ianao Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Fantatray fa mamarinao ny teninao hoe raha misy roa na telo naiza naiza iangonany miantso ny anarako dia eo afovoany. Tongava ampahery anay Tompo malala, fenoy ny fiatananao ny fonay, fenoy ny fitiavanao indray izay. Fo azy izay matoritory rehetra ny anatinay, fo azy izay matimaty rehetra ny anatinay Tompo. Dia aoka ianao no anjaka feno eto amin'izao toerana izao Jesosy. Aoka ianao no anjaka ny anatinay tsirairay avy ihany. Dia tetezo ny tsirairay eny amin'ny sezeny Jesosy malala. Aza melana fanay masina raha tsy voakasika ao, aza melana raha tsy maharay anao androany. Dia diovy fo amampanahy anay, ahaizanay mandraindray izay rehetra efa nomaninao anay androany. Ampangino ny tabatabanyizao rehetra izao Tompo. Aoka ny anaranao ny sandratra Jesosy. Dia manetry tanteraka ny aminay izay. Anandratra anao ny fonay, anandratra ny anaranao izay, ankalaza ny anaranao izay. Dia deranao ny fonay rehetra, fa tena mendrika ianao ny fiderana Jesosy. Ny fanahy dia tsotsotra ihany ary tsy mitovy amin'ny fanao ny olo-masinao any an-danitra any. Fantatrao ny fonay Jesosy, fantatrao ny fonay te hideranao, fantatrao ny fonay te hanantona anao, fantatrao ny fonay te hisaotra anao ny amin'ny zava-tsoa rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Eny fa na tamin'ny fitsapana, na tamin'ny fizahan-toetra, na tamin'ny fahoriana rehetra izay navelanao sy teo amin'ny fiainanay, dia misaotra anao izay fa teo foana ianao, tsy nahasaraka anay. Dia voninahitra ho anao ray avy indrindra. Raiso ny toeram-boninahitra ao, raiso anao ny momba anay manontolo, raiso anao ny fiainanay rehetra, raiso izao fiderana tolotray anao izao anitra manimpofona ankasitrahanao Jesosy malala. Dia ho anao rery any voninahitra mandrakizay. Amen. Tsy fantatro hoe ohatry ny ahoana ny toe-ponao androany aho, fa fantatro hoe samy nisedra zavatra daholo tsika tamin'ny herinandro iny. Samy nisy fifaliana, nisy mety hoe zavatra mafy koa sedraintsika tao anatin'izay herinandro izay. Tsy teny aminao aho hoe adinoy izany androany, fa kosa hiteny aminao aho hoe eto eo an-tongotra Jesosy izay rehetra manafesatra anao. Rehefa vita ny anjaranao dia eto eo aminy, fa izy indray ny anao ny anjarany. Izy efa niteny tamintsika, efa miantsoantso antsika izy hoe avy makanesa aty amiko nareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana ozy, fa izaho no hanome anareo fitsaharana.
tsy zavatra impossible eo amin'ny tompo ry havana, ary ozy izy hoe zavatra rehetra ozy izy hainy mino ka zao ampiakaro ny finoanao dia matokian'i Jesosy. Tapao amin'ny anaran'i Jesosy zay fendrofendro rehetra ataony Satana eo aminao, zay sentosento ataony asehony eo amin'ny fiainanao, zay lainga ataony devoly aminao hoe efa vitany aminao, efa tafalatsaka lalina ianao, efa tsisy hevitra tsony. Tapao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Indraindray tsika manontany hoe maninona zay Jesosy efa manaraka anao, efa manao ny sitraponao, efa manao ny asanao, dia maninona mbola aseho anao, ampitondrainao fahoriana ihany zay. Fa maninona dia zao fotsiny ny teneniko anao hoe ao Petera voalohany toko voalohany 9:7 ozy hoe zany no iravoravonareo ozy izy na dia ampalailovina vetivety ary ankehitriny, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahatoetra ny finoanareo. Dia aokotsika le teniny hoe eto atsila eta mavesatra ao, dia asandrato fotsiny ny anarany, asandrato ny anarany fa anehoany voninahiny fiainanao, asehony ianao voninahiny, azo fahefana rehetra, afaka manao zavatra rehetra izy. Dia aza melana raha tsy mahakasika amin'ny fonao Jesosy androany, aza melana fa manatrika antsika eto Andriamanitra. Dia aokotsika tsy ho maty antoka fotsiny tonga eto na foy ny fandriana mafana, na foy ny mety fialan-tsasatra any an-trano, fa araroto fanatrehan'ny Tompo. Dia raha mety ianao dia kasika anao izy androany, amangy ny fonao izy androany fa mila manaiky fotsiny ianao. Dia atolotritsika anazy ny dera, satria anazy rery zany, izy rery no mendrika iankofana, izy rery no mendrika ho deraina, anazy ny voninahitra rehetra, anazy hatrizay dia mbola hiderany tompontsika amin'ny iritia mendrika ny dera. Mendrika ny dera sy ny aja, asandratray ny tananay ho anao, mba ho voninahitrao. Mendrika ny dera sy ny aja, voninahitra fa tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao fa tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao rayo. Mendrika ny dera sy ny aja, asandratray ny tananay ho anao, mba ho voninahitrao. Mendrika ny dera sy ny aja, asandratray ny tananay ho anao, mba ho voninahitrao. Fa tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao fa tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy
anao dia averintsika mendrika ny tera mendrika ny tera sy ny aja asandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika ny tera sy ny aja asandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra fa tsara anao makakatsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara anao makakatsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara anao makakatsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara anao makakatsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao rayo andriamanitro tena tsara ianao tena tsisy mitovy aminao tompo malalo tsisy azo arina aminao lehibe ianao rayo masina ianao tompony tompo ianao mpanjaka ny mpanjaka ianao ianao ilay fiandohana sy fiafarana mendrika ho teraina ny anaranao tompo ianao rery ihany mendrika ny tera sy ny aja ny voninahitra amin'ny mandrakizay ambonin'ny andriamanitra rehetra ianao tompo ambonin'ny hery rehetra ianao ambonin'ny fahefana rehetra ianao ambonin'ny fahalalana rehetra ianao ambonin'ny arena rehetra ianao tompo androany izay Jesosy dia hiara ilaza aminao ny fonay ny sainay ny fananay fa anao izay tompo ndreto izay mijoro eto anatrehanao milaza fa na dia tsy mendrika azy izay dia vonina izay ho ampiasainao ataovy izay sitraponao aminay tompo malalo dia misandraha tamin'ny avy indrindra Jesosy ilay andriamanitra ambony izao rehetra izao tompony fahefana rehetra amen Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu m'as aimé
par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Sotra Jesosy amin'ny sotra nafoiny ainao anay, sotra ny tamin'ny fanafotanao, dia mankasitraka anao tamin'ny fitiavana lehibe naseho anao anay, misandraha tamin'ny avy indrindra Tompo malala, dia anao rery ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry ava malala rehetra amin'ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe antsika ny amin'izay fotoana
fotoana nampidirany groupe de louange atao anatin'izay fideranan'Andriamanitra zay dia mitohy antranontsika idera sy akalazan'Andriamanitra dia raha sitraka riavana dia andehantsika hitsangana ame voninahitra an'Andriamanitra idera azy akalaza azy fa izy rery ihany no mendrika hoderaina sy omena voninahitra amin'izao maraimba avao zao dia hivavaka isika. Andriamanitra rainao, ianao ilay Andriamanitra mipetraka amin'ny seza fiandrianan Davida, ianao ilay efa tianay hatr'izay hatr'izay, ianao ilay efa izy hatr'izay, ianao ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra fahagagana, Andriamanitra fiadanana, ianao ilay efa tianay Tompo, fantatray fa niandranay teto ianao dia makasitraka amin'ny fitantananao sy ny fitaumanao ny tsirairay avy niala tany atokantrano tonga eto amin'izao seza fiandriananao zao. Indreto zay ndray Tompo izay nofidianao tamin'izao maraina zao idera sy akalaza ny anaranao. Ataonay Tompo ilay fiderana aminay manao hoe masina, masina, masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahiny tandrehetra. Amen. Dia faly miarabantsika riavana tratra zao andro vaovao, volana vaovao, volana oktobra omen'Andriamanitra antsika indray misaotra an'Andriamanitra tsika no fitantanana nandritra zay septambra zay dia apetratsika ampelantanana indray ny volana oktobra dia akalaza azy tsika idera azy tsika amin'ny psaume 147 homanitsika fa tsy tsika miredona tsara ny psaume 147 vakitsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hoentitsika midera sy makalaza an'Andriamanitra anatin'izany. Ny psaume 147 efa vita zay dia ataotsika ny hira voalahatra fona tolo ve psaume 147 dia rehefa hitatsika dia vakitsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany manao hoe Alleluia, fa tsara mihira ho an'Andriamanitsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana, manangana ny Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroka izy, mahasitrana ny toritory fo izy sy mameny feriny, milaza ny isankitana izy, samy tonony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany, manandratra ny mpandefitra Jehova fa mampahery ny ratsy fanahy hatramin'ny tany. Mihira firahana ho an'i Jehova, mahakalazana Andriamanitsika amin'ny lokanga, izay manaro-drahona ny lanitra, izay mamboatra ny ranonorana ho amin'ny tany, izay mampaniry ny ahitra ny tendrombohitra, mame hohanina ho an'ny biby izy sy ho an'ny zanakoaika izay mitaraina. Tsy nihery ny soavaly ny mahafinaritra azy, ary tsy nirongony ny sitrany. Jehova manasitrana ny tahotra azy, dia izay manatahotra famindrapony. Mankalazana Jehova ary Jerosalema ho, mihira idana Andriamanitra ao Ziona, fa manamafy ny hidim-bahavadinao izy, sady mitany zanakao eo afovoanao. Mahatonga mifaritanina fiadanana izy, vokisa mivary tsara indrindra ianao. Mampandeha ny didiny amin'ny tany izy, mely faingana dia faingana ny teniny, mandatsaka ny oram-panala tahaka ny landy azo izy, mampely fanala tahaka ny lavelona izy, mandatsaka ny avandrany tahaka ny sombin-javatra izy. Iza no mahatra ny atsikany, mamoaka ny teniny izy ka dia mampiepo reny, mampifofofo ny rivona izy dia mampandriaka ny rano. Milaza ny teniny Jakoba izy, ary ny didiny sy ny fitsipiny eo amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'ny firenena hafa izy, ary ny fitsipiny tsy mbo fantatry reny. Alleluia, amen. Ataotsika ny hira voalahatra FFPM 45.
eo mpitsanganana ihany dia toy izay ataontsika le hira FFPM 6 avia miondre ry vazatany ataontsika miredona tsara avia miondre ry vazatany. FFPM avia miondre ry vazatany fa lehibe Jehova sy masindreny. Avia miondrea ry vazatany io lehibe Jehova ry masina toko yatomboka tsara anatrika Andriananare nanakisa famana tetekari sekado merena eblangisi domalala neteyana fatelo reana la vitrani visateretesa amaita pafapapim dia tsika riavana idery isotran'Andriamanitra lehibe tsika amin'ny mahandriamanitra azy mahalehibe azy ny amin'ny fitiavana tsika izay tsy miova omaly senora mandrakizay satria mbola nitao amin'ny etindray tsika dia samy tsika hivavaka. Andriamanitra arainay ao dia zany tokoa no hiranay asandratra ianao ndeto izay avy miondrika manatsy mame fiderana ao anao satria Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tsarako mendrika hodiraina mendrika kalazaina sy menomboninahitra tompo ataonay ana tokoa tsy saotra sy dera sy ankalaza ny anaranao tamin'ny fitatananao anay tamin'ny fombanao anay ny volana lasa teo iny satria fantatra fa matoa zay tonga eto tsy dia tsy noho ny herinay tompo fa teo ianao noho ny fombanao noho ny fitatananao ny fiarovanao ny tsiraray avy dia mbola velona trapamonjena ny tsiraray avy tratra izao volana vaovao izao volana vaovao indray mba hahafahanay indray miavaotra indray amin'ny fanomponanao mba hahafahanay indrany manatona anao bebe kokoa hahafahanay indray tompo tena miorina amin'ny sitraponao dia indreto indray zay tompo manavao zany fiarahana zany amin'izao volana vaovao izao dia makasitraka ray amin'ny zavatra rehetra zay vomaninao amin'ny fiainan'ny tsiraray avy makasitraka amin'ny ny fandaminana amin'ny programan'ny tsiraray avy amin'ny fikasan'ny tsiraray avy ao anatin'izany volana vaovao izany dia mametraka tompo ny fotoana rehetra amin'ity andro an'ity mba voninahitra ny naranao fa tena hita fifaliana ny tsiraray avy ao anatin'izao fotoana ionanao aminao zao dia makasitraka raha io amen dia mahazo mipetraka tsika ry havana. Alohan'ny andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia mialatsina amin'ny teknisiana fa misy raha tsy tao anatin'ny programa aviary mangetaeta zay zany no ataontsika 259 aviary mangetaeta alohan'ny andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra. De 159 aviary mangetaeta.
fifazana angamba izy io firy fifazana azafady fiarima getaetao avasambae amamoefo aindro misy rano velona izay nomena ambelona wana mangatrasy mariana nakundry velolalana imofonana no atolony tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika riavana dia sokafantsika ny bokintsika amin'ny apokalypsy tena any amin'ny apokalypsy tena farany indrindra any amin'ny apokalypsy 22 zay no andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra tonga amintsika amin'ny andran'io apokalypsy 22 verset 11 Apocalypse 22 verset 11 rehefa hita dia vaketsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe atsika rehetra miaraka mamaky isa roa telo izay manao ny marina izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy ary izay maloto aoka mbola ialoto ihany izy ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola iamasina ihany izy amen zany no teny sitrapon'Andriamanitra tonga amintsika amin'ity androany ity alohan'ny angalatsika kely fanazavana kefola atao tsika 2 minitra dia hivavakantsika Andriamanitra matoa tonga ny teny tompo dia teny manitsy mampianatra anay manorina anay ao anatin'ny fanaovana ny sitraponao dia mangataka anao tompo fanay masinao tena hoe anazava ny teny na dia fohifohy ihany ara mba tena hoe tafatoetra amin'ny sitraponao ny tsirairay avy makasitraka raha io amen tena mampieritreritra riavana sitrapon'Andriamanitra io hoe izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izay maloto dia mbola ialoto ihany fa izay manao marina kosa ohatsy izy dia aoka mbola anao marina ihany izy raha vajerentsika ry ambony ary dia hoe indro avy fainganao ho ny tompo zany hoe ao anatin'ny fotoana fiandrasana ny fampakarana zany tsika fiavian'ny tompo eny amin'ny raolanitra dia ao anatin'izany dia mbola miteny amintsika ny tompo andrano hoe mila misafiditsika hoe iza no Andriamanitra raha Andriamanitra no Andriamanitra Davida Andriamanitra Jakoba ny Andriamanitra ao dia manompo azy ary rehefa manompo azy dia manompo azy zato isan-jato raha Andriamanitra Baal ny Andriamanitra ao aza dia manompo ny Andriamanitra Baal tiako tenena zany hoe Andriamanitra tsy tia kristiana mangatsiatsika mampafampana
fa na ianao mangatsika na ianao mafana zany hoe tsy misy zany eo anelanelany. Il n'y a pas de compromis entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de compromis entre la balle et le Seigneur. Zany hoe tsy misy marimaritra iraisana. Fa soa ianao maloto dia mijanona amin'ny fahalotonao, soa ianao madio dia madiova. Soa ianao masina dia miamasina makano zany hoe gloire makana amin'ny gloire, mirehitra makana amin'ny firehetana. Fa tsy misy hoe mirehitra kely indray dia maty kely indray dia mirehitra kely indray. Fa zany la amin'ny fotoana foana zany tsika mitovy amin'ilay olana toro tany an-trano raha ohatra tsika ka anatin'ilay maloto. Dia zay mitenin'Andriamanitra andrano hoe raha tena tsy hanompo an'Andriamanitra mihitsy ianao dia aleo tena tsy manompo. Raha tena mbola malotoloto kely, raha tena mbola manao ny asa, raha tena hoe mbola manao ny zavatra mampifangaro ny zavatra zao tontolo zao zany ianao amin'Andriamanitra hoe tongotra ho ilany ary amin'izao tontolo zao, dia tongotra ho ilany aty amin'ny fanompoan'Andriamanitra dia tsy hitrak'Andriamanitra zay. Fa soa ianao miaraka amin'Andriamanitra dia topoy 100% izy. Meo azy ny fotoananao 100%, meo azy ny herinao 100%. Fa tsy misy hoe androana aloha atokely aloha dia rehefa velondray atokely indray ako, tsy misy misabaka zany eo anatrehan'Andriamanitra. Satria jevintsika tsara mikatôzy hoe sambatra manasa ny akanjo anao izy mba hananany fahefana zany hoe raha ho avy any amin'ny raha lanitra Jesosy Kristy dia kristianina fiangonana madio tsy misy tasy no tadiaviny no apakariny. Fa tsy mitady olona misy tasitasy izy. Tadidintsika tsara tamin'ny herinandro nisy an'le sarisary tety nisy tasitasy iny tsy mila an'izany Andriamanitra. Fa mila kristianina madio izy mila madio fo izy ka rehefa hanompan'Andriamanitra tsika dia tena aoka tsika hanompa 100% mba tokoany azy ny fotoanantsika, meo azy ny volantsika, meo azy ny androntsika rehetra. Fa raha ohatra kosa tsika mbola misabaka dia tsaratsara mijanona any an-trano. Io zany tsy misy fanambatambazana zany ny asan'Andriamanitra, fanaovany asan'Andriamanitra. Fa zao na manao manompo dia manompo 100%, na ianao tsy manompo dia aleo tsy manompo. Io le teninao rehefa maloto ihany ianao dia mijanona amin'ny fahalotonao, rehefa tsy marina ihany ianao dia mijanona tsy fahamarinanao. Fa ho antsika kosa zany dia hoe ho antsika izay marina dia aoka hiamarina ihany. Zany hoe mila olona intègre zany Andriamanitra, mila olona authentique zany Andriamanitra, kristianina authentique, fa tsy mila olona miatsara velatsia Andriamanitra. Zay zany le hoe aoka zany tsika hiamasina dia hiamasina foana, mirehatra dia tena mirehatra foana. Zay zany no sitrapon'Andriamanitra amin'ity androany ity. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rerena, fa mino fa mba hoe tena nisy zatra voarantsika tao anatin'izay ihany. Misy ataontsika ny hira voalahatra alohan'ny raitsantsika ny hira voalahatra ny hira fifoazana 79. Izao anay Jesosy mba maniry. Sawane Jesu kamba maniri Iwa titi chuni tuhimpiri Aika kutototi manaira Mufakai sana mandaki saturi Sawane Jesu si Agovina Sawane Jesosy Ulakai sana mandaki saituri. Tsangantsika lera fahatelo. Wanila na kamala Sawane Jesosy Sotofina Yote pulina Sawane Jesosy Ufakai sana mandaki saturi. Dia samy tsika riavana mivavaka mifona anatrehan'Andriamanitra hoe tena hoe manavao indray ny fiarahantsika, manavao indray ny antso eny antsonantsika mba tena hoe marina, tena ho marina makana amin'ny fahamarinana, tena ho masina mba tena hiamasina atrazy. Satria araka ny teniny hoe
zay tsy masina ozy izy a dia tsy mba hitany tompo dia samy mivavaka riavana mitondra ny tenantsika ao anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra ray io zany no hiranay zay tokoa dia tena teo anilanao, teo marina trano zay araka ny teninao zay ho marina dia aoko marina trany a zay masina dia aoka hiamasina trano zany tompo no sitraponao indray tonga aminay tsiraray avy satria fantatrao matoa tonga zany dia mbola mitanao ny falitona ao anatinay, mbola hitanao ny fonay, ny vavanay, mbola ratsy ny fijerinay, mbola ratsy ny masinay, mbola mijerijery zavapoana. Tompo ifonany ao anatrehanao ny zavatra vita rehetra. Ankehitriny tompo dia indreto izay manao avao ny fiarahanay aminao fa tsy aditra intsony izay, tsy hanaonao foana intsony izay, tsy hanao kitoto intsony izay ny amin'ny mandrakizay anay satria zao fianarana lahady zao tompo, zao fanomponanao zao dia fandraisana fianarana zao fanitsina ny dianay mba tena ho marina tokoa, mba ny dianay mba tena makany amin'ny fiainana mandrakizay tokoa ka raha ho avy eny amin'ny rao lanitra ianao Jesosy a dia mba ho isan'izay voaray izay satria zanaka ao dia raha isoara Jesosy ianao mahita ny fanavaozany tsiraray avy ao anatiny ao ampomy loatra ao Jesosy dia misy voady ao anatiny ao, misy teny izay nambarany dia ianao nanamarina ny teny tsiraray avy tompo satria ianao ilay manamarina ny tsiraray avy dia mankasitraka raha io. Amen. Misy tantara zay ravana anatin'ny baiboly ao a, misy karazana olona anankiroa nakany am-piangonana. Misy karazana olona anankiroa nakany am-piangonana dia ny anankiray a ilay mpamory hetra dia ny anankiray ilay fariseo. Dia samy nanana ny toe-pony izy io a, izy anankiroa ireo nakany am-piangonana. Dia ilay anankiray a le mpamory hetra zany le mpanota be zany a tena hoe mindotratra mihitsy zany izy a, tena tsy niteny, tsy nanamary teny izy teo anatrehan'Andriamanitra. Fa le fariseo kosa le Kristy ataontsika hoe le kristiana zany a dia nitanisany zavabitany ny asa fanompony hoe Jesosy za tena mivavaka foana, za tena manao ny asanao. Kanefa n'izao ry havana araka ny nambara amin'ny baiboly dia hoe ilay mpamory hetra mbola vao niainga tany an-trano izy a dia efa nohamarinina. Zany hoe itsika zany a raha vao ny toe-pontsika niainga tany an-trano hoe tonga dia Jesosy a betsaka ny fahotako teo anatrehanao fa zao a fantatro fa ianao manamarina. Dika zany hoe le famelan-keloka zany mbola vao niainga tany an-trano dia vavoarainao famelan-keloka anao fa tsy eto. Atsika tsara zay a miankina amin'ny toe-pontsika niala tany an-trano hoe Jesosy a tsy hoe manana ndraikitra dia ho any am-piangonana, tsy hoe manana dida sao hoe masosotra amin'ny ranona dia hoany ahako, fa le toe-pontsika Jesosy malota tsy mendrika fa za ianao le fa tia dia za koa tia anao a dia namangatsika ara ny andro a ho any am-piangonana foana satria hideranao akalazanao. Dia raha zay toe-po zay no entsika niainga dia tantsika dia efa azontsika ny famelan-keloka fa tsy tonga teto akory dia tonga azo famelan-keloka fa vao niainga tany an-trano dia efa hitan'ny tompo a ny fonao mitady azy, ny fonao mikatsaka azy a dia no amarinina ianao tany an-trano. Dia raha isoary ny famelan-keloka ho antsika ry havana amin'ny mpiandrona ity. Hoy ny tompo amintsika hoe ampionono ny olo koa izy a, ampionono hoy ny Andriamanitra reo fa vita ny atiny sady voavelany ny elony. Ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Amen. Zay ry havana ny tenin'i Jesosy tamintsika dia mahazo mipetraka tsika ry havana. Dia manasa ny tompona ndraiky tamin'ny sekoly alahady a anatiny ety a nanao ny anjara fanompony. Je vous dis tous bonjour au nom de Jésus. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions Seigneur d'être présent. Oui Seigneur, nous avons un cœur vraiment reconnaissant pour tout ce que tu nous dis. Tu es clair et net avec nous. Tu as été crucifié, tu as été seul, tu as été abandonné Seigneur pour nous, pour payer Seigneur, c'était le prix de nos péchés. Merci Père. Merci pour qui tu es dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Et Père, nous te demandons, Seigneur, que ce moment, que cette matinée soit vraiment une matinée remplie de bénédictions pour chacun. Que nous puissions chacun, Seigneur, emmener quelque chose pour la suite. C'est en toi seul, Seigneur Jésus, que je fais cette prière. Que ton Saint-Esprit soit en nous. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter, c'est pas vraiment une histoire, c'est quelque chose
on peut dire que c'est un truc vrai qui se passe. Je vais vous parler des aiglons et de leur maman et leur papa. D'accord? Tia, tu peux mettre la photo? Si tu peux. Hein. Alors, je vais vous raconter au fait un peu les aigles et les petits. Alors, voici les petits aiglons. Quand la maman aigle, elle sait, quand la maman et le papa, ils savent qu'ils vont avoir des petits, au fait, ils vont aller partout dans la forêt, partout, ils vont voler partout, ils vont ramasser des cotons, ils vont ramasser des branches, ils vont ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver doux pour leurs petits. Et vraiment, ils vont faire tout ce qui est possible pour les protéger du vent, pour les protéger de toutes les intempéries. Parce que si vous savez, au fait, les aigles, pour faire leur nid, ils vont dans les montagnes, ils vont très haut. Ils vont vraiment très haut pour faire leur nid. Et au fait, après, au fur et à mesure, les petits aiglons vont grandir. Au fur et à mesure, ils vont grandir. Et quand ils vont grandir, au fait, il va se passer quelque chose. La maman et le papa, ils vont enlever petit à petit ce qu'ils ont mis. Ils vont d'abord enlever, par exemple, une branche, puis une autre. Ils vont enlever un coton. Ils vont enlever petit à petit, et l'aigle, qui devient déjà un peu plus grand que ça, il va voir qu'il y a du vent. Ça va devenir de moins en moins confortable pour lui, son petit nid. Et après, si l'aiglon il veut pas encore sortir de son nid, au fait, la maman et le papa, ils commencent à le pousser hors du nid. Alors que c'est vraiment à la montagne, c'est vraiment très haut, ça fait trop peur. Et ils commencent à le pousser. Quand le petit aiglon il tombe, du coup, il le ramasse rapidement. Et même à un moment, en fait, ils vont prendre le petit aiglon avec eux, ils vont s'envoler avec eux, avec le petit aiglon, ils vont le lâcher, et après, ils vont le reprendre. Mais pourquoi, au fait, ils font ça, les parents de l'aiglon? Mais pourquoi ils font quelque chose comme ça? C'est bizarre. Au début, ils avaient ramené tout ce qui était trop bon dans le petit nid. Ils avaient ramené tout ce qui était trop bon, des jolies branches, du coton, tout ce qui était trop bon pour ces petits aiglons-là. Mais après, c'est comme s'ils voulaient le chasser du nid. Et au fait, pour cela, au fait, pourquoi les parents ont fait ça? Les parents ont fait ça, au fait, parce que l'aiglon, il est destiné à devenir un aigle. Il n'est pas destiné à rester un aiglon toute sa vie. L'aiglon, qui est destiné à devenir un aigle, il doit aller partout, il doit voler partout. Il est destiné à voler là-haut. Il n'est pas destiné à rester dans son nid. Et c'est pour ça que le papa et la maman aigle, ils le poussent. Il fait en sorte que le petit aiglon, il parte de son nid parce qu'il n'est pas destiné à être là. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, 17, je pense. 2 Corinthiens 4, 17 qui dit « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » C'est-à-dire que là, on va dire que Dieu, c'est vraiment ce maman et papa aigle. Il va nous enlever de notre zone de confort. Il va nous enlever de la zone de confort qu'il a lui-même créée parce qu'on n'est pas destiné à rester des bébés. Nous, on est destiné à être comme l'aigle, à voler comme lui, par-dessus tout, et avoir cette éternelle gloire qu'il a préparée pour nous. Tu peux mettre la dernière photo, Tia, s'il te plaît? Donc voilà. La dernière photo avec laquelle je laisserai, c'est voilà. On ne naît pas aigle, on le devient. Si Dieu il met des difficultés dans nos vies, il faut savoir que nous, on ne naît pas aigle, on est aiglon, mais on devient des aigles. S'il met des difficultés, c'est que pour que nous soyons encore, pour que nous ayons encore de gloire en gloire avec lui.
Amen. Alors, Kalia, tu peux venir prier? Prions. Merci Jésus pour la journée que tu nous as donnée. Jésus, merci pour nous avoir tous réunis aujourd'hui ici. Aide-nous à nous donner de la force après Jésus. Protège tous ceux qui ne sont pas venus. Je mets le reste du culte entre tes mains. Au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Sotrambolitsika ka alia atao anatin'izay partage kely izay. Ketrintsika dia hisakafo. Tsisy mitsiky misy hisakafo. Hisakafotsika zao hinana résistance. Izy anoana. Milasanao hitsangana ary hanao ny hira manaraka izay voalaritsika, sakafon'ny ten'Andriamanitsika. Ry tompo teana notsisy manapetra teo mandrakiza hotezona toko rehetriza maritra tokoa na teny naviza. Faharoa ny teny manotoly novavatretina valona kaorfizaha Iary vavaka isika. Misaotra dera laza voninahitra anao tolotra ianao ry Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary misaotra anao zay fa mbola menao tombonandro, menao fofinaina ahafahanay mihaona aminao ato amin'ity trano natokana hihaonana aminao fa zay vavadin'ny lanitra ary ho andrenesanay ny afatra avy aminao Tompo. Dia mangataka aminao zay ny iasanao Tompo, ampangininao ny zavatra rehetra zay tsy avy aminao. Foka kosa zay teny sy afatra avy aminao dia ho raisinay satria ny teninao no fiainana, teninao no ahafahanay mandresy ny asan'ny devoly rehetra Tompo. Fanilo ny tongotray izany ary aina ho an'izay mahazo azy. Koa ankehitriny dia mitenena Tompo ary dia hiainao anao zay mpanomponao. Ary zay namanay zay tsy afaka noho ny antony maro samihafa dia ampizarana ny fahasoavanao ka dia ianao no angatahanay tsidika azy any amin'ny toerana misy azy rehetra ny naizanaiza misy azy Tompo. Dia misaotra anao zay Jesosy io ka fantatray fa eto anao miara-miasa aminay. Dia mbola amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mavonjy no ametrahana izany vavaka izany. Amen. Ny teny zay andraisantsika afatra dia efa mazava ihany satria fa tamin'ny tany manolotra efa natao taloha ihany izy io dia niverina fa io ny teny men'Andriamanitra antsika dia ao amin'ny Daniel toko 12 atombontsika ao amin'ny 12 ka hatramin'ny 7 ihany. Daniel toko 12 ny andininy 2 ka hatramin'ny 7 ihany. Raha mitovy ny baibolitsika dia any amin'ny page 831 izy. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary maro
amin'izay matory ao anatin'ny vovoky ny tany no ifo. Ny sasany ho any amin'ny fifaliana mandrakizay, ary ny sasany ho any amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho ao amin'ny fahamarinana dia ho takany kintana mandrakizay dory. Izay ny teny dia ampiko ny teny anankiray izay ao amin'ny tamin'ny nanokanana ny 5 taonany manolotrony ao amin'ny Agay toko 2:7b. Agay toko 2:7b misy an'izao teny izao araky ny voasoratra atao amin'ny Baiboly manao hoe: ary eto amin'ity fitoerany ity no hanomezako fiadanana hoy Jehova tompony maro. Ray masonao, mana masinana amin'ny fahamarinana, fanoteninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ampitomboly amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Reo teny roa reo no teny tsy hoe ny ankehitriny moa manolotrony tsy manao tsony an'ilay tena hoe teny faneva, satria niverina amin'ny tena tany amin'ny fihetombony hatramin'ny voalohany, zany hoe araky ny manolotrony dia hoe soratra masina ihany sy izay tarihan'ny fanahy masina. Dia zay ny napetraka ihany ilay zany, satria zay no miverina matetika, ary zay no efa meny ray aman-dreny, fa tsy zay no hoe tsy maintsy nivoasana tamin'izay nandray ny toroteny rehetrarehetra, fa arak'izay vangen'ny fanahy masina. Fa ny zavatra rehefa miasa ny fanahy masina dia tsotra ihany, mifandray daholo ihany ilay zavatra rehetra, samy manomana any amin'izay anomanany azy ihany ny olona araky ny fomba izay anomanany azy, fa rehefa tonga ilay farany dia mitovy ihany ny mesazy. Eo azo dia teo dia fa misy ny anankiray ohatrany hoe amin'izy ity moa zany raha fa miresaka ny Daniela dia tsotra zany amin'izy ity, atovy amin'ny any amin'ny Apokalypsa ihany raha ny tena marina. Ny farandro izo ny farandro tonga ny hoe maty dia isy ny fitsarana. Zay zany dia efa napetraka Andriamanitra hoe tsy maintsy ho tsarantsika amin'izay asa nataontsika. Ary io dia zavatra takian'Andriamanitra hoe asa no ankatahany amintsika fa tsy resaka. Dia angatahany zany io amin'ny asa izay nataontsika, ny toetratsika. Dia misy amin'io le hoe araky le nilazany teo amin'ilay vaovao manomboka amin'ny toko 2 teo amin'ny anany hoe ny sasany dia misy ho any amin'ny fifaliana, ary misy ho any amin'ny fiketro, any fiketra anifiko, any amin'ny fahaverezana. Tovy amin'ny any amin'ny Apokalypsa isaka milaza zay moa dia misy foana Jesosy milaza hoe zay ny atao hoe soa men'Andriamanitra antsika nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva hoe meny safidy foana ny olombelona. Fa Andriamanitra indray tsy manamitaka. Raha manao an'ity ianao dia zao ny valiny, raha manao an'itsy ianao dia zao ny valiny. Dia anjaranao no malala hoe zao le izy tsy manamitaka hoe namboamboatra fa Satana no manamboatra an'izay. Jesosy azy nalainy fanahy hoe raha manaiky ianao io akoho ka dia meko anao ny fahefana rehetra, ohatran'izany. Ohatran'izay ny devoly zany ny maka fanahy zay. Dia ny mahavariana dia mahavariana moa fa zay ny asan'ny fanahy masina, tsy isy mifampiresaka zay, fa le sitrapon'Andriamanitra teo atao amin'ny Apokalypsa teo le 22:11 dia misy an'izay ihany koa. Misy ny na ianao voavonja na ianao tsy voavonja, na ianao manana toetra madio dia madio, rehefa maloto dia maloto. Fa Andriamanitra ihany na dia zany azy dia nanome antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fiovana hoe any amin'ny maloto makany amin'ny madio. Fa kosa tsy namely izy hoe any amin'ny madio ny andeha hiverina any amin'ny maloto. Izay efa niteny amin'ny soratra masina hoe tsika tsy manamana izay miembotra fa mandroso foana. Rehefa manaraka amin'ny Jesosy zany dia mandroso foana. Maivana ny zioga kosa raha miaraka amiko ianareo, ary tsika tsy maintsy mandalo fisedrana, mandalo fitsapana, tsy maintsy mandalo an'izany. Mandainga mamitaka izay milaza hoe rehefa lasa kristianina ianao, lasa mpivavaka ianao na mandroso dia tsy isy zany. Raha ny tena marina dia zao arakaraky ny androsoanao aza no mamafimafy ny fisedrana. Io moa vahaverika matetika ohatrany hoe maninona ny volamena misy ny 18 carat, 9 carat sy ny karazany, arakaraky ny andorana sy andretehana an'ilay volamena no mahatonga azy ho pura, mais pura. Dia tsika zany tsy maintsy mandalo fisedrana, tsy maintsy diorana, tsy maintsy
tsy maintsy diorana amboarantsika alalana marina fa tena manaraka ohatrany am' jesosy ohatran'lay teo koa tamin'ny sekoly alady teo ny hoe le glon ampianarany tompontsika de asorony tsikelikely io tsika ay azaka tena tsy kelikely ay alalany zavatra rehetra mbola kely ianao dia misotro ronono rehefa melehibe anao mihinana vetikanina de rehefa aveo mihinana taolana de ohatran'izay ko zany rehefa manaraka an'andriamanitra de manomboka ianao de ampianara manomboka hatrany vo manomboka batisa de manomboka sekoly alady de katekomenina de mpandray fanasan'ny tompo de ny sasany rehefa voantso de lasa manao asan'andriamanitra manao mpiandry lasa pastera lasa mpanompo ny sasany diakona ohatran'izay ary io samy sahaza azy daholo men'andriamanitra andriamanitra tsy mba mame zavatra tsy zakanao zay ny zavatra lehibe amin'andriamanitra dia mena ny zavatra sahaza azy daholo ny olombelona rehetrarehetra ka rehefa zany dia io zany rehefa mijery an'io teny io le amin'io daniel io dia ny hoe izay endry dia mirapiratra tolony fa mirapiratra ny lanitra ina moa zany mamirapiratra ny lanitra zany rehefa alina ka tena maizina be rehefa tena tsisy ny volana ka tsisy ny rahoana manahoana fijery rehefa miseho daholo ny kitana mazava de mazava rehefa any amin'ny misy fer sud any any amin'ny tsimoany iza misy ny aurore boréal rehefa le milatsaka daholo ny ataontsika hoe taikitana moa izy nandray filazana azy zany misy niny de mazava ary iny de efa nataon'andre jesosy hoe nareo no fahazavan'ny tany nareo tsy maintsy mila mazava raha mazava ndray ve no maizina natao any ambanin'ny tany any ambanin'ny fandrina ozy de tsy ina fa tsy maintsy atao ambony zany hoe tsika zany tsy naman'le hoe miafinafina de mipetrapetraka any fa tsy maintsy miseho tsika ary io de baiky nampiasan'ny tompo ny hoe mandehana mitory zay nge tena nasoan'andriamanitra jesosy voalohany natao tamin'ny voan'ny antso ny mpianatra rehetra izy de mandehana mitory no tena andehanantsika asatsika zany mitory amin'ny fomba maro samihafa fa tsy hoe tsy maintsy miakatreto am'pilipitra ihany fa na ny ampiasana na ny am'zay misy anao any ny fitondran-tena anao ny zavatra fitoriana voalohany indrindra rehefa madio fitondran-tena ianao a madio ny fiatsika madio ny fiteninao de misarika olona ianao tarika olona fa rehefa kosa ianao hafa ny toetranao zay olona mitovy fombafomba aminao no manaraka anao fa ny olona tena madio a de miatakataka de eo no mahatonga atsika gagaga ny ana hoe nanina ary raha taloha tena mba nandrosy ihany de rehefa miverina atao tsisy hitako tsony le olona misy an'izao tsy maintsy malasa mandefa eritreritrytsika fa naninona inona ny tsy nety nataoko tsy maintsy any daholo eny izy tsy maintsy hoe inona ny tsy nataoko tsy maintsy mijery an'izay nisy zavatra tsy vitako zany ny asa nasain'ny tompo natao de eo le izy de hoe zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana satria fa andriamanitra ny fahamarinana zany hoe miala amin'ny zavatra tsy marina rehetrarehetra zany tsy maintsy marina no ataontsika de iny toetran'andriamanitra moa fahamarinana dia mamirapiratra taka ny kitana mandrakizay dory zany hoe iny zany mahazo valosoa reny le olona hoe tena nao ny asan'andriamanitra ka tena navita azy reny de zay de eo le endry de hoe inona moa zany dikan'zany endry zany any amin'ny baiboly ny hoe ny endry de amirapiratra zany ny endry tao amin'ny testamenta taloha dia tena dikany de hoe zay manana fiainana araka n'andriamanitra manana fiainana araka ny andriamanitra zay tena fahendrena zao tontolo zao hafa fa fahadalana no atrehan'andriamanitra fa nen'andriamanitra kosa ny fahendren'andriamanitra no meny ny olona zay nitehiriziny ary farazay olona tena farazay isan'ny endry indrindra tamin'ny meny aitsika angamba ny baiboly de izy zany tena nomen'andriamanitra n'zany faherena ngezabe zany salomona no meny azy izy ny tenisany hoe endry indrindra tamin'ireo mpanjaka ny menindreo hoe zavatra nanaraka ny le fiainana araka n'andriamanitra de io zany amin'ny fomba fiainantsika rehetra de tokony anaraka hoe zay voalaza misoratra masina be dabe zany any amin'ny galatiana rehetra any reny defa misy ny fomba rehetra fampianarana ny efesiana ny famelan-keloke ny fitiavany maro de maro fa tsy tanisan'zany efa itsika zany fa eo amin'ny fiainana zany de azay le ny fiainantsika zany de tokony andeha araka ny sitrapon'andriamanitra ka rehefa mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra antsika de ny alalàna koa rehefa endry ny olona de zao mamokatra vokatra amin'ny fiainana le izy le vokatra amin'ny fiainana tsy de hoe le vava fotsiny zany no atao fa izy le tena miseho vavolombelon'ny kristy tena vavolombelon'ny kristy tsy le hoe mirakoraka remoriny métro sy ny any le mitabataba amin'ny micro reny akory ny tena hoe zavatra ena fa nray jesosy any tsy mila ataon'zany publicité zany ra ny tena marina ko izy no tena tompony fa tsika kosa no am'le fombatsika ny fitenitsika ny fiatsitsika rehetra no ahitana hoe zany ka mpanompon'andriamanitra misarika tsika zany atao ohatra ny andremby
ohatrany aimant miantsony le any ivelany rehetrrehetra ka iny rehefa mitoetratsika no mahasarika ny olona de tamin'ny olona raha olona vinitra lava ianao tsy mitsiky mihitsy ianao fa tezitra sy masika lava iza moa ny anatonanao ao miala ny olona rehefa hitanao fa malefaka mitsiky mora anatonana be famindrapo be fitiavana manatona anao ny olona ary io arak'le teny teo tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo io tsy fetsarambelatsy io mantsy ny favoazantsika le ray satria ny obolana malagasy moa de misy an'izay ihany hoe tsy ny tany no fady fa ny vavambahoaka dikan'izay de ny gasy zany le fijerin'ny sosiete ny tena zava-dehibe de fa zay a fandingana zay rehefa tena jerena amin'ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny an'Andriamanitra de zao izy tsy mijery ny any ivelany fa ny aty anatsika ny olombelona de zao mijery anao aty ivelany izy aloha de zay vao mety mahita ny any anaty fa Andriamanitra avy hatrany de any anatiny no hita ary zay no mahatonga na hoe rehefa miasa azy ianao zao de hoe tsy maintsy manao akanjo ohatran'izao ny tenue rehefa miasa satria rehefa tsy mitovy amin'iny ianao de ohatrany tsy mitovy amin'ny hafa ao am-piasana de fa sarotra ihany de voateny azy ianao ndraindray am'izay fotoan'izay satria zay le jeren'ny mason'ny olona aty ivelany fa le any anatinao tsisy malala fa Andriamanitra ny tena malala satria na ny tenanao aza nindray malala tsy mahafantatra ny tena toetranao e misy fantatrao ny akabeazany fa misy andro tsy fantatrao ary io tsisy afa-tsy ny olona ny ivelany no afaka miteny amintsika hoe tsara fanahy io na ratsy fanahy za tsy afaka ilaza mihitsy hoe tsara fanahy na ratsy mijery fitaratra angamba de mba mahita ohatra mba metimety ny voloko androany metimety ny akanjoko androany zay ny zavatra vitako mihoatra zay tsy vita fa ny olona ny ivelany mahita hoe tsara fanahy le rangahy ny afaka manatonana na ratsy fanahy miafokafoka be ny endrama mieritreritra tena tsara ndrama mipozipozy le somaro mba miavinavina de am'izay de ny olona manatona bebe koa zay mety eritreretiny sasany nefa tsy zay le izy rehefa manao zay de miatakataka ny olona de zay zany le izy eo am'le fiainana mihitsy zany de mahataona olona zay le asain'ny tompo am'le hoe tsy endry mitaona olona ny afaka mitaona olona ianao maro any amin'ny lalam-piainana andeha any amin'ny fahamarinana zay le izy mitarika ianao zay le hoe lasa leader ianao mitarika zay no anjarantsika mitarika am'izay fomba amen'Andriamanitra io tsy mba ilarana satria samy manana ny araky ny efa teneny hoe samy manana famezam-pahasoavany misy mahay amin'ny hira misy amin'ny toroteny misy amin'ny asa maro samihafa natao fa nadiovana trano-piangonana oatra zao fotsiny zake de efa talenta amen'Andriamanitra anao iny e tsy ny olona tretra mavita azy madio ohatrany io na milamina ohatran'izao efa misy olona men'Andriamanitra zay ihany zay na iezaka azy ianao ndraindray mety tsy havita ohatrany hoe le mianatra mahandro sakafo avoaka daholo ny resetina sakafo avoaka daholo zao cuillère de sel zao cuillère de vinaigre sy ny any fa rehefa tonga mahandro tsy mitovy daholo ny olona na de atao mitovy daholo izy le recette atao fa mitovy daholo de ataovy io samy manana ny famezam-pahasoavany ihany de misy mety matsirotsiro kokoa misy ohatran'izay de samy manana an'izay tsika de le talenta amen'Andriamanitra anao zany no ampiasana aza mijery ny an'ny hafa ny anao atao zay ampandroso azy fa araky ny sitrapon'Andriamanitra zay le izy satria zay ny tena izy de le famirapirata zany de avoazina foana izy io de iny mampisionne rehefa mamirapiratra de ina moa ny tena mamirapiratra hoe ny zavatra tsara de ahitana voninahitra Andriamanitra ka le izy fahendreny zany ny tena anankiray fahamarinana toeran'Andriamanitra fa ny afitanany zany rehetrarehetra zany de iny lalana ray ihany no afahanao tena manao am'izay dia fatahorana n'Andriamanitra rehefa manaja sy matahotra l'Andriamanitra ianao dia mandeha any amin'ny Efesiana any moa lavabe fa tsy mivakinana daholo satria ny fotoana io ihany any amin'ny Efesiana 6 any izy misy andrerehetra miasa amin'ny fatahorana n'Andriamanitra io le miasa foana mitahotra sy ny ofotra amin'ny asan'Andriamanitra zany ny asan'Andriamanitra zany tsy anao ny asa fa zay adinontsika matetika rehefa manao ny asan'Andriamanitra tsika de adino matetika fa tsy tsika ny tompon'ny asa Andriamanitra no tompon'ny asa misy izy any amin'ny Matthieu any hoe ny anjarantsika de zay no nataon'i Jesosy voalohany vao nanangona ny mpianatra izy de mandehana mitory toriony vaovao mahafaly hatrany amin'ny farantany fa za momba anareo zany hoe tsy misaraka aminao mihitsy ny tompo zany fa hany foana izy manaraka anao de anjaranao zay ny tena mission voalohany fa rehefa anatin'ny mission iny no mizarazara sy mission be da be izy hoe mission kely madinidinika any de ao ny anjaran'ny pastera ny anjaran'ny diakona ny anjaran'ny mpiandry de ny manasitrana marary ny vavaka isy reny zany tsy ao anatiny daholo fa ny tena lehibe de vaovao mahafaly hoe tonga Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana nitsangana tamin'ny maty nitondra ny famonjena n'izao tontolo zao nanokatra varavarany lanitra ho antsika de zay no nanan'ny olona zay hoe maloto na ratsy rehetrarehetra
mbola manana chance moa zany ahafahany voavonjy de ny fahaitsika indrindra de le jolany araka tamin'i Jesosy le nomboana teo amin'ny andro fijaliana le niteny taminy rehefa mba tonga any amin'ny lapanao ianao dia mbatsarovy a de nataon'i Jesosy hoe anio ihany ianao de tonga hiaraka amiko any amin'ny voninahitra mandrakizay zany hoe mamonjy foana zany ny tompo mandra-patonga ny minitra farany ka tsika izay tsy ahafahantsika mihitsy mitsara an'le olona hoe misy an'izao na misy an'izao fa rehefa amin'ny raha farany eo izy vao mahita ary eo no tena mampatahotra amintsika le manao ny asan'Andriamanitra indray nentina anao ihany tsika fa mety ny zavatra tena tsy neken'i Jesosy ka rehefa tonga ao ianao de iza moa ianao ozy Jesosy tsy fantatra akoriny ianao nefa ianao mba niteny mba nitory ahy mba nihira ahy nanao an'izao nanao zao asa rehetrarehetra de hoe tsy fantatra ianao ozy Jesosy satria nety izy amin'ny zavatra lehibe anankiray nodinao tsy fantatra na tsy nodinao tsy fantatra moa fa Jesosy raha tena amin'ny tsy fahalalana tsy maninona fa meny ianao sitrapon'Andriamanitra fa le tsy ho ataoko ty ary be da be le filazany hoe tsy hiditra any fanjakany lanitra ny zao be da be ny tanisany fa hitantsika any amin'ny baiboly reny le tsy manaraka ny sitrapony keo zany fatahoran'Andriamanitra tena zavatra lehibe mihitsy de ny kristianina rehetra de tokony hiasa amin'ny fatahoran'Andriamanitra eo anivon'ny ankonany manomboka aloha amin'ny ankonany ny ray aman-dreny sy ny zanaka iny de efa misy relation anankiray eo ny fatiny ny fitiavana ny ray aman-dreny fitiavan'ny zanaka ny zanaka ty ray aman-dreny fa misy ihany koa ny fiainana andrena misy tsy mifankaty zavatra hafa indray aloha fa tsy de fankatoavana koa iny ny zavatra ampianarina mihitsy ny fankatoavana ahoana moa ny ankatoavana an'Andriamanitra raha ny ray aman-dreny na ny olona le eo amin'ny tokantrano misy anao za tsy ankatoavinao miseho fotsiny any ivelanao madio ivelany ohatry ny fasana ianao am'izay fotoana zay fa tsy mankatoa raha ny olona miara-miaina aminao za araka ny teniny any amin'ny anao hoe ahoana moa ny tiavanao an'Andriamanitra nefa ny rahalahinao za tsy tianao misoratra reny zany eo amin'ny baiboly zany hoe misy zany lefa adiditsika tsirairay avy le fankatoavana sy fitiavana ao anatin'ny ankonana de mila mandiny tena daholo ny ankonana rehetrarehetra rehefa hoe tena misy misy fankahalana misy inona misy zavatra tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra oa de mila mandiny tena ary zay no mbola fanomezana men'ny tompo atsika izy tsy tonga de hoe zao fa mandiny tena de mifamela fampivavaka midresaka zany misy Jesosy namindra fo namela heloka de zay no anankiray ao anatin'le izy zay zany eo amin'ny ankonana moa zany raha foizina de zay eo anivo ny asa ndray de ny asa rehetrarehetra de atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana azy fa tsy amin'ny anasantsika tsirairay avy eo misy nare misy favoazana iray manjary lasalasa le olona de ohatran'izy ny lasa Andriamanitra kely de io madiso azy ihany fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria izy tompon'ny asa rehetra ary raha vao tsy amin'ny anarantsika tsy maharesy ny asan'ny fahavalo na kely azy de zay no misy an'io misy moa misy fantatra efa maty moa zao izy fa pastera akaiky anay zay pastera be izy fa pastera fa de tsy de tiany indrindra de manina foana nareo ty manao fifoazana ty izy tsy de ty fifoazana aloha de manina moa nareo manao ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ty foana nefa de zay no izy hoe misoratra tsara amin'ny baiboly ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ia zao le tany voatany Madagasikara tiarany teo de olona mpivalana ka mpivavaka mihitsy de mihinana fanafody izy tsireraka doza rehefa hihinana fanafody ianao de zao fotsiny hoanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny vavaha satria indraindray manko rehefa indraindray le olo zany rehefa lasa lavitra indraindray hoe finoana da nahita de hoe za tsy hihinana fanafody de za moa namaly foana miteny fanana doza jereo lioka dokotera natsony Jesosy niaraka taminy de naninona satria ny ilaina le izy satria mitsabo ny vatana fa zao fotsiny tsy natao sampy iny fa nataony fitaovana iasana de hoe Jesosy ihany manasitrana fa ny ambo mpitsabo manampy de ohatran'izay koa zany am'le fiainana rehetrarehetra misy an'izay de tsy maintsy miasa an' Jesosy izy ihany manasitrana maharo atsika mahavita ny rehetrarehetra fa ny ambony de eo de rehefa am'izay hoe anaraka ny tompo am'izay ianao le hoe endry amin'ny fatahorana ny tompo de mila maka fepetra tsy vita fotsiny amin'ny vava hoe anaraka anao a Jesosy eo ny tena sarotra eo no mila an'le fepetra ianao ny fidin'ny tompo ianao matetika na amena andraikitra ianao de anatanteraka an'izany na irak'izay na andraikitra nomezana anao natao fotsiny hoe responsable an'ity ianao atao anaty fiangonana responsable an'ity ianao any tokantranonao de manana an'izay mission zay ianao ta anatanteraka an'izay fa tsy atao fotsiny angonina daholo le mission nefa tsy izy vita naray azy ho adin'ny tompo amin'ny asa daholo anie tsika koso tonga am'le teny hoe tsy fantatro mihitsy ianao any zany tena mampatahotra ka tsy ambava fotsiny zany le fitenenao hoe matahotra an'Andriamanitra fa le fatahoran'Andriamanitra de amin'ny fiainana tretra ary ny zavatra lehibe le teo de ny hoe tsy manafina ny fahotana
Andriamanitra ne mahita ny ety anatintsika foana natao rehetrarehetra dia fantatra Andriamanitra daholo. Ny olombelona mbola azotsika amboamboarina azo fitapitahana nefa misy fotoana asehon'Andriamanitra ihany amin'ny fiaintsika dia hita ihany le zavatra tena mamitaka ianao na mandangy. Fa Andriamanitra tsy azo fitahana dia zay le izy hoe zay manafina ny fahotany dia tsy ho ambinina. Soratra ao amin'ny Baiboly zany. Fa kosa mitsotra amin'Andriamanitra ianao dia mifona dia mangataka ny fanahy masina anamboatra anao. Ary zay mbola tombony azontsika. Dia eo tsika eo manko mizara roa ny olona rehefa le misy fahotana. Misy manamafy fo dia miziriziry anatin'iny. Dia arakaraka iny manina vao mainka lasa rak'ile teny tary amin'ny tamin'ny teo voalohany teo amin'ny apokalipsy ito. Manamafy fo dia vao mainka lasa me maloto. Efa maloto dia me maloto satria manamafy fo. Tsy mety amboarin'ny tompo. Fa ny anankiray kosa rehefa manetry tena ka manaiky hoe tia tompo famboary aho voay dia hain'ny tompo manovanao ho ratsy lasa tsara. Zay ny fandehany. Dia mila koa zany tsika rehetra famela heloka. Eo koa zany zavatra lehibe amintsika apetraky ny tompo ihany. Raha tsy famela heloka tsika dia tsy misy fandrosoana fa fiemorana. Mila famela heloka foana tsika. Indray zavatra kely misy mo dia nareo zany keo fa le mifona foana. Fa zao koa zany izy tsy atao ambavy. Satria za fa nahita ihany indray izy mifona. Vao vita le fotoana dia efa mifampitifitra indray le samy mpivavaka. Zany hoe le izy tsy atao amolotra mihitsy fa teny iainana. Zay ny zavatra sarotra indrindra amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Tsara ny mahay ny Baiboly rehetrarehetra fa zao mila application directe. Mila iainana. Alao vitsivitsy ny tena hay fa tena iainana. Toy izay tanosana daholo ny Baiboly fa tsy izy vita raha anankiray iza. Vao mainka koa ohatra manimbazimba azy amin'izay fotoana izay. Za tsy milaza hoe zany mamaky Baiboly niana fa zay vakiana dia mba iainana rehefa misy an'izay. Fa raha tsy zany dia mivanjary very fotoana fotsiny tsika. Dia rehefa famela heloko tsika dia zay. Dia araka ny hoe mitsotra fotsiny dia sitran'Andriamanitra tsika. Dia mila koa ny anankiray le maharitra ny fivavahana. Mila maharitra ny fivavahana koa tsika. Satria rehefa tena mivavaka tsika dia mino zany amin'ilay vavaka fa Andriamanitra hiditra ty amintsika. Hiditra ty amintsika koa Andriamanitra. Dia miditra tsehatra Andriamanitra hanovantsika. Mino an'izay tsika fa raha tsy mino an'izay koa tsika dia lany fotoany. Rehefa mino an'izay tsika dia hoe avela Andriamanitra hiditra ato. Raha mbola tazotazonitsika mbola kalikalittsika Andriamanitra aza mbola miditra dia avelany eo no anao. Jereo loatra ny tamin'ny sekoly alahy teoko le aiglon kely dia nampianarana nasorona tsikelikely niana dia ohatran'izay koa Andriamanitra meny fitaovantsika fahatsika koa Andriamanitra. Dia ohatran'izay zany avela hiditra atsehatra Andriamanitra dia minotsika fa Andriamanitra miaino ny vavaka ataotsika. Vavaka ataon'ny olo-marina. Dia ny fomba vavaka tsy miambahamba. Vavaka tsy misalasala. Vavaka feno faharetana. Betsaka no angatan'Andriamanitra fa zay ny fatahoran'Andriamanitra dia zavatra toetra tsika mihitsy no amboarina andeha araka ny fatahoran'Andriamanitra. Fatahoran'Andriamanitra tsy ohatran'ny hoe fatahorana gendarme na fatahorany hoe sazy. Fa ny fatahoran'Andriamanitra raha ny tena marina dia mitondra antsika hivoatra hiandroso. Ary zay ny hoe miaraka amin'ny tompo dia tsy namany miembotra fa mandroso foana. Zay ny ngamba ny tena votoatiny fa tsy atao lava loatra satria manjary betsaka fotsiny dia manjary tsisy tadidy. Fa ny tena izy dia zay hoe okitsika amin'ny sainantsika lasa ohatra ny kitana. Zany hoe manao nizay asana ny ran'Andriamanitra antsika ary manao azy ampitiavana ampanetretena dia indrindra eo amin'ny fiainantsika no oka iseho hoe tena mpanompon'Andriamanitra itsika. Zay ny zava-dehibe indrindra dia ny tompo no omba sy tay atsika rehetrarehetra araka ny teniny hoe tsy hanara ianareo fa ataovy ny asako fa za momba anareo mandrapatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany anazy hatramin'ny voalohany ka ho mandrakizay fa ho atsika kosa ny fahasoavany sy ny fiadanana. Amen. Mbola hiary hivavaka isika dia mbola misaotra anao zay Jesosy Kristy tompo fa nyteny taminay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina tamin'ny teny izay nomenao mba ho tonga tony kitana mamirapiratra izahay satria fantatray fa ho tonga ny fotoana na hoelana ho aingana ny mbola ionanay rehetrarehetra eo anatrehanao ary hitsaranao anay amin'izay asa nataonao nay
ho ankehitriny tompo dia nanafatra anay ianao amin'ny fahatahorana anao amin'ny fomba fiainana rehetrarehetra mba homendrika ho tena mandeha araka ny sitraponao izahay. Ampianaro zay ahatateraka an'izany raha ny herinay rerina ny sainay na ny fahaizanay tsy hatavitan'izany fa mila ny fanahinao masina izay, fanahy mahery, fanahy mampianatra, fanahy mitaridalana, zany no angatanay tompo ankehitriny hiaraka aminay, aza mafoina masaraka anay. Raha rerak'izay dia ampaherezo, raha vizak'izay dia meo hery, raha diso lalana izay ahitsio, raha ketraka nakivo izay dia meo hery atsangano, raha mararo izay sitrano. Matoky sy mino izay Jesosy satria ianao nefa naresiny izao tontolo izao, tompony hery ety an-tany hatrany an-danitra ary tsy mafoy anay no ametrahanay izany vavaka izany. Dia tahio ny tsirairay avy aminay na manatrika eto na ny manatrika amin'ny Zoom na ny Facebook tompo, dia ianao no amangy azy any amin'ny toerana tsirairay avy any. Ianao no anampy azy, anamboraka an'izay enta mavesatra ho aminy araka ny efa teny tamin'ny hira tamin'ny natao tamin'ny fetim-boany teo hoe avy atinareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa za anomenareo fitsaharana. Dia ianao koa tompo no mbola angatahanay amin'izao fotoana izao mba hamangy an'ireo ary afahandreo indrindra mba tsy hanafina an'izay fahotany, tsy hanafina an'izay fahalemeny fa hanamboraka an'izany eo aminao. Ny ain'olombelona misy fetrany fa ny tsy ain'olombelona rehetra dia hainao Andriamanitra ary zany no angatahanay. Andriamanitra mahay ny zavadrehetra ianao. Dia mivavaka koa izay ho an'ny firenenay, fantatrao ny momba azy rehetra ankehitriny mandalo lalatsarotra, nefa manompo sy mahatoky ianao reo mimponinao ka dia mbola mangataka aminao Jesosy ny hitahinao an'izany firenena izany. Ty firenena mandray anay ty koa dia torak'izany. Dia mivavaka ho an'ireo namanay izay tsy afaka, eo ny marary, eo ny vizaka, eo ny mety miady amin'ny fahafatesana. Mamindraha fo mamela eloko azy tompo, ny tana maherinao, tana kavanam-pitiavinao no angatahanay anatsangana azy satria ianao no mpanasitrana kanefa ianao kosa mbola mangataka satria ianao tsy manasitrana fotsiny amin'izao fa mbola mba mangataka an'ireo olon'ireo anatona anao, anaiky ino anao. Ka raha sena tsy afaka izy tompo dia izay ao amin'ny akona ny izay avanao no mba mivavaka ho azy anome hery azy satria mibetsaka ny fahasairanana dia tsy ianao tompo no angatahana amin'izany. Anampy ny tsirairay avy aminay. Dia apetraka aminao koa ty fiangonana eto amin'ity FPT Motsavoaty. Ianao no efa nametraka azy eto, ianao no malala ny zava-misy eto ka dia ianao no mbola hiaro sy hitary omba ny tsirairay avy. Toy izany koa ny FPT any Paris na any Canada na iza eran'izao tontolo izao, indrindra any Madagasikara dia fiangonanao i Jesosy eo. Ianao nefa nanatsangana sy nametraka azy ka dia tsy miala aminao zay fa mangataka aminao ny tahinao sy tantananao an'izany, ararovanao amin'ny zavatra rehetra. Eo ny zavatra sarotra ny anay amin'ny fiainanay, manahirana anay dia mbola apetraka aminao zany. Ianao no angatanay namboatra ny miarany zavatra rehetra tompo, dia fianaran'ny ankizy, ny fahasalamana, ny asa mandrara apetraka aminao. Zavatra izay mbola tsy voatoninay rehetrarehetra tompo dia hainao avy hatrany ary dia fa manolotra ny fisaorana aminao zay satria araka ny teninao na dia tsy mangataka azy izahay dia fa menao ny soa zay ka ampianao ry zahay indrindra hiakasitraka izay soa rehetra menao, zavatra menao rehetra. Ary araka ny teninao matetika ao amin'ny Baiboly hoe tsy mbola fantatrareo ny dikan'izao ataoko aminareo zao amin'izao fotoana izao fa mbola fantatrareo any aorianany. Ampianaro zay anana izany fatokiana izany Jesosy eo satria miaraka aminao dia mpamonjy, Jesosy mpamonjy dia voavonjy mpandresy. Dia mbola amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo mavonjy avy any Nazareta no ametrahana izany vavaka izany. Amen. Saotran'Andriamanitra tsika ry havana ny saotran'ny ray aman-dreny tondran'izay teny fahamarinana zay ary misaotran'Andriamanitra ihany koa tsika isan'izay nandre zany teny fahamarinana zany dia mino fa ndraisitsika ato anatin'ny fahalemem-panahy zany hitondra andray fiainam-baovao atsika dia manasa ny koral irosa ty aloha no ny anjara fanompony
ankehitriny dia Jesosy Kristy tompo no manasa anao iray latabatra aminy sakafo efa nohaniny manokana ho anao noho ny fitiavananao ka anomana ny foa mampanahy isika fa iona amin'ny tompo satria izy mihitsy ny asontsika dia hifantoko amin'Andriamanitra ny saina mampanahy antsika fa Jesosy Kristy no raisiny mila miomana tsara tsika mihoatra ny fanasany zao tontolo zao ny fandraisana fanasany tompo dia tsotra ihany kanefa tena masina indrindra satria mapetitra anao ao amin'ny sahan'Andriamanitra ka iona amin'ny olony Andriamanitra ary tao amin'ny Exodus tao dia niteny Andriamanitra tao Mosesy hoe Jehova tamin'izay aza manakaiky ity esory ny kiapanao amin'ny tongotrao fa tany masina no hijanonanao iory Mosesy zany ny tenin'Andriamanitra mila le fahadiovana zany tsika ahafahana mandray satria izy madio ko dia asany rato ny foa mampanahy antsika ho any amin'ny Jesosy Kristy tompo fa hiatrika ny voninahitra dia ny hira efa mahazatra antsika ihany eo amin'ny FFPM 254 no ataontsika anomanana foa mampanahy antsika. Vavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa fotoana sy programa nomaninao ho anay izao ianao no nandamina ny fotoana nanome fofinaina nanome anay ny zavatra rehetra ahafahanay ankehitriny manatrika nao andray ny tenana sy ny rahanao
eo koa ny namanay zay tsy afaka any an-trano raha niomana izy tompo dia ianao koa no amana azy ianasa azy andray ny fanasana eo aminy dia mangataka aminao zay hitahinao ny tsiraray avy aminay ho tahinao koa reo zavatra zay omenao anay ireo tompo ary mivavaka zay ho an'ny latabatra maso masina ho amasininao ny zavatra rehetreo ho tena tonga tenanao sy ny rahanao Jesosy hitondra fiainana aminay dia mivavaka koa zay ho an'ny diakonina zay izarany mofo sy ny kapoka ianao koa no mbola hiaraka aminy izaran'izany amin'ny tsiraray avy tompo dia ho an'ny olona rehetra koa dia mbola hoentinay aminao ankehitriny Jesosy io zay andray ny tenanao sy ny rahanao amasino sy amarino izy tompo mba tsy hitondra fanamelohana ho azy ny fandraisana ny teninao dia misaotra Jesosy io amin'ny anaranao satria ianao Andriamanitra no ny antso dia ndreto izahay tompo amen dia toy isitsika amin'ny hira 87:1 ny fifoazantsika fifoazana mpanamontrony dia mipetraka ny vahoakan'Andriamanitra. Ranondaina izay tena mateza Ranondaina tsara loatra rahazo ny maniry azy tsy mba eto fa nikotra zay tafiditrao dia tretrika tokoa. Toy izao ny tenin'Andriamanitra anorenana an'izao sankrimeta masina izao fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rahako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ho ao aminy. Ary takana ny rany ray velona ary izao koa velona ao amin'ny ray dia taka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity ny mofo izay nidina avy any an-danitra tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Dia anamasina ny mofo sy ny divay ho tena raha ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tsika. Fa hoy Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy iny dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy nandray mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity no tenako izay vakina ho anareo ataovy izao ho fahatsiarovanahy. Dia toy izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy ity ny kapoka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rahako izao no ataovy fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Kanefa mila manadio ny fotsika isika satria andray ny Jesosy Kristy ny tenany sy ny rahany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy amin'ny rahan'ny tompo izy. Fa aoka ny olona mantatra ny tenany ary aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana
ho an'ny tenany nefa tsy mahamantatra ny tena izy. Noho izany dia andeha isika anadio ny fotsika amin'ny tompo ary fona eo anatreny. Andeha koa isika angataka amin'ny tompo anomezany ny fanahy masina anamasinana Jesosy Kristy ireo famantarana ireo mba tena ho tenany Jesosy Kristy to zay mihitsy no zay hoanina ary ho tena rahan Jesosy Kristy mihitsy nosotrontsika ary hitondra aina sy hery ho antsika izany. Dia ataontsika alohan'ny vavaka dia hitsangana sika dia atao le hira 185 strophe 4 amin'ny ny fanahy mpanavao ao amin'ny bokintsika dia hivavaka sika avy eo. 185 4. Pianatra nay fiainam-baovao itoetra saraka nay kanidy voly miazana nabela patrika aloviny tompony fanahinay fonezay Jesosy. Ivavaka isika tompoko. Jesosy eo anatanteraka ny teninao hoe na oviana eny naiza no mihinana ny mofo sy misotrony amin'ny kapoka izahay izao. Koa mangataka aminao izahay Jesosy eo tantarao eto ilay teninao manao hoe mankanesa ety amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatretana fa izao anome anareo fitsarana sy ilay teninao manao hoe zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Mangataka aminao koa Jesosy eo ampidino ny fanahinao masina na masina ireo famantarana ireo dia ilay fanahy masina nilatsaka tao Jerosalema tamin'ny andro Pentekosta rehefa nivory ny mpianatra. Ilay fanahy masina nidina toy ny voromailala teo amboninao Jesosy eo rehefa natao batisy ianao. Amasino ny mofo toy ny tenanao, amasino ny kapoka sy ny ao anatiny ho toy ny rahanao velona izay hosotronay ka melona anay ka hitondra aina sy hery ho anay. Ny fihinanana sy ny fisotronana zany. Tompo mangataka aminao koa izahay mamindrafo aminay amarino izahay fa olomeloka mandrakariva eo anatrehanao. Tompo amasino koa fa zava-masina ho anay mba tsy hitondra fanameloana ho anay ny fihinanana sy ny fisotrona ny tena mandranao fa hitondra kosa famelan-keloka tanteraka ho anay. Ny mofo efa zay nivakitsika teo dia nidina avy any an-danitra atolony ho antsika ho avitra. Dia ny kapoka ny fisaorana zay isaorantsika dia ny raha ny fanekena atolony ho antsika ho famelana ny elontsika. Koa satria iray ny mofo, iray ny kapoka dia tena iray sy ainy iray ary fanahy iray ilay ny mihinana sy misotro amin'ny kapoka iray ao amin'ny latabatra iray. Fa isika rehetra dia samy mandray sy mihinana amin'izany avokoa. Hoy ny tompo, andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Mipetraka isika. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo.